Farany taona 2023 faly miarahabantsika malagasy rehetra tsy vaky volo manatrika ity fandaharana ity. Teto foana isika hatramin'izay maro ny zavatra nifamaofao tamin'ity 2023 ity. Teo ny resaka politika mamaivay, teo ihany koa zany ny fifidianana filoham-pirenena malagasy. Ny thème izay hoentsika amin'ny 2024 izany dia ny thème mitondra ny lohateny hoe Madagasikara ho an'ny malagasy. Fangatahany zany, tolony zany, tsy hoentina hietran-ketrahana fa zo fototra amin'ny maha olombelona ny mitaky ny zo amin'ny maha olom-pirenena azy eo amin'ny taniny. Izany hoe ny malagasy rehetra tsy vaky volo izany dia tokony hisitraka ny arena rehetra eo amin'ny taniny. Hovizitsika eto amin'ny fandaharana zany foresanté izany foto-kevitra izany, tsy setraketraka ao anatin'izany fa fanentanana ny olom-pirenena rehetra na ao Madagasikara na aty ampitan'ny ranomasina izany mba hijery akaiky an'izay hoe Madagasikara an'ny malagasy izay. Isika tsy manam-basy, isika tsy manana ny fahefana rehetra na ny ataontsika hoe ny pouvoir izany hiady an'izany hoe fisitrahan'ny tompotany ny arena rehetra misy ao amin'izany. Ka eo zany no mila ny ataontsika hoe karazana stratégie rehetra izany hiarahan'ny malagasy tsy vaky volo ny manam-pahaizana ny vatona sondritry ny tany. Tokony hiaraka hikaondo zany amin'ny hoe Madagasikara an'ny malagasy. Tsy mila raha latsaky zany fa zo fototra amin'ny maha olombelona. Maro mantsy zany ny mihevitra fa ny fanapotera ara-moraly, ny fandragarangana ny basy, ny fampidirana ponja izay rehetra mba miteny. Ireo zany no eritreretin'ny olona sasany fa ahafahany mampangina an'izay zo fototra izay. Diso de diso nefa ny eritreritra izay mivohy an'izay karazana ady izay. Fa izay ananatsika zany no tokony ampiasaitsika amin'izay hoe Madagasikara an'ny malagasy. Novoizina teto ny zavatra maro toy ny kabarin'ny Paparaimasina izay manome tso-drano ny homosexuel. Dia maro izany milaza ny heviny momba izay fanehoan-kevitry Paparaimasina izay. Fanehoan-kevitra nefa ny azy fa izay eritreretinao fa hoe sotoavina amin'ny taninao dia izay no tokony ho ampiarinao ao amin'ny taninao. Raha ohatra ka tsy metimety aminao zany ny hevitry Paparaimasina dia afaka tsy manaiky an'izay, tsy mampiatra an'izay zany ny ao amin'ny taninao. Zao kosa nefa zany no tiako hotsipihana. Raha ny teny an'izay ny Paparaimasina dia misy zavatra maro ambadik'izay fanehoan-keviny izay zany izay tokony ho adiadininy manantsaina rehetra, ho adiadininy izay ataontsika hoe mahatakatra. Satria misy zavatra maro ambadiky ny filazany an'izay hoe fanomezana tso-drano ny homosexuel izay. Satria ny homosexuel ane
nanana ny tantarany koa teto amin'ny zanak'olombelona. Izany hoe ireo karazan'olo ireo, ohatra maty izany a hoe raisiko a eto Kanada, dia nisedra zavatra maro satria navahana ireo olona ireo teo amin'ny fiarahamonina, novonoina, nokapoina, nanaovana ny karazana intimidation rehetra izany, ary dia navahana tsy ho toy ny olombelona. Niady ireo nefany a dia nahazo ny toerany zany a teto amin'ny fiarahamonina. Izay akory tsy midika hoe ianao voatery anaiky an'izay, fa ilay hoe tsy faniliana sy ny hoe fametrahana ny toerana amin'izay hoe maha olombelona izay. Izay angamba no hitako hoe ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Raha ohatra koa zany ny mpamparay masina miteny an'izay, dia midika hoe izay olona vo afaka rehetra ne zany eto ambonin'ny tany, de fa mba misy ihany zany atao fisokafana, satria tamin'izany Vatican izany eke tsara ho fantatsika fa tamin'ny andro taloha dia tsy azo nidirana mainty hoditra zany Vatican izany. Kanefa rehefa natao ny famakafakana ray aman-dreny ara-panahy azy a, dia hitany fa tsy mety izany fomba izany. Ary mbola nisy ihany koa ny zavatra izay nanomezan'ny Juifa tsy ny Vatican tamin'izany andro zany, satria tamin'ny andron'ny Nazi zany a, tamin'ireo hoe famonoana Juifa maro dia maro, dia tsy nilaza ny heviny anie ny Vatican, ary tsy nandrara an'io karazana famonoan'olona io, dia nahazo tsiny izy ary efa niala tsiny ny momba an'izay, satria nisy ihany zany ilay finoana netiny teo nahatonga azy tsy niteny, dia ny hoe sazon'Andriamanitra tamin'ny namonoana an' Jesosy Kristy no antony nahatonga ny famonoana ny Juifa. Kanefa nieritreritra ihany izy taty aoriana hoe ahoana tokoa moa nefa zany eritreritra zany, nahoana no misy olona manao zay tsy mety, dia jerevana fotsiny. Izay angamba nataoko hoe fahotana goavana indrindra. Ka ny finoantsika ao Madagasikara sy Afrika izany a, dia tokony ampiana an'izay hoe indrindrandrindra ao Madagasikara, Madagasikara ho an'ny malagasy. Ezaka goavana be ny ao ambadika izay a, atotosana an'izay a teny izay, satria tsy mora izany a ny hoe anatotosana an'izay, fa satria misy lafiny maro dia maro zany amin'ny fiarahamonina malagasy no tokony ho jerevantsika, eo amin'ny resaka politika, eo amin'ny resaka fampihavanana izay voiziko eto foana. Rehefa tsy manam-basy dia tokony andeha hirona zany amin'izay hoe fihavanana izay. Ny fihavanana dia ny hoe fihavanan'ny malagasy amin'ny taniny. Mila fantatry ny malagasy tsy vaky volo ny tantaran'ny taniny, ny zava-nisy rehetra teo amin'ny Madagasikara io. Maro ny zavatra niseho teo tamin'ny fanjanahantany, maro ny olona maty novonoin'ny mpanjanahantany frantsay. Nisy ny fanandevozana tamin'izany andro zany, talohan'ny fanjanahantany. Maro ny ady izay niseho tamin'ny foko maro samihafa. Izany zavatra rehetrarehetra izany a, dia mila ny fampihavanan'ny malagasy, ny fihavanan'ny malagasy amin'ny samy malagasy. Teo koa ny resaka politika izay nampizarazara ny malagasy maro. Eo koa ny resaka ara-poko izay tsy azo dia tsy hita, fa mila jerevana akaiky ary jerevana amin'ny fotony daholo a ny zavatra rehetra, ny olana izay mitranga ao Madagasikara. Vo zay isika vo afaka androso amin'ilay hoe Madagasikara an'ny malagasy, fa indrindrandrindra ny fitantanana sy ny fiarovana ny arena rehetra izay misy ao Madagasikara, na ny arena ambanin'ny tany, na ny arena ambonin'ny tany, na ny arena an-dranomasina,
na ny arena eo amin'ny olombelona, ny maha olombelona mila dinihana daholo zany a ireo zavatra rehetra ireo a, satria sika tsy manam-basy ary ny pouvoir dia tsy resaka vola ihany akory ny pouvoir amin'ny maha olombelona, tsy resaka basy ihany, tsy resaka fitaovam-piadina, tsy resaka fahefana, fitondram-panjakana, tsy ireo ihany ny atao hoe pouvoir, fa eo ihany koa ny pouvoir amin'ny maha olombelona dia ny fananatsika ny saina izay afaka mandinika mikaroka ary ny fanahy maha olona sy ny fahendrena. Zany zavatra rehetra izany a no fitaovana eo am-pelantanany ataontsika hoe zany hoe tsy manam-basy, tsy mila raha latsaky zany a fa fifampidiniana ao anatin'ny arena dia ny fihavanana. Tsy fireharehana izany na hoentina hihetraketraka na hoentina anambaninan-drakoto sirabe na rasoa, fa fifampidiniana amin'ny samy malagasy ary dia zay a hevitry ny maro no mahatakadavitra hoy ny rasantsika. Rehefa teny fanekena dia rahan'ny taranaka faramadimy aty aoriana ary dia tsy hisy intsony ny disadisa amin'ny resaka hoe fifidianana sy ny hoe fitondrana any Madagasikara rehefa samy misitraka daholo ny tsirairay ny arena misy ao Madagasikara. Ary zany zavatra rehetra izany dia averiko ihany fa tsy misy fireharehana ilazana fa tsy mila ny vahiny. Sarotra ny ilazantsika fa tsy mila vahiny, fa ny vahiny apetraka tsara amin'ny plasy tokony hisy azy. Ny vahiny dia iarahana miasa ary ny vahiny dia tsy izy no apetraka eo ambonin'ny sofa ozy izy ny fitenenana na ny fauteuil ao amin'ny fandraisam-bahiny, fa ianao tompon-tany mipetraka amin'ny tsihy satria izy ny tompony ny vola. Eritrereto ry malagasy fa misy ny fitenenana hoe charbonnier et maître chez soi, hoy ny fitenenana amin'ny teny vahiny, dia izay teny izay ihany koa no averinao aminy. Izany hoe rehefa tompon-tany ianao zany a dia tompona andraikitra tanteraka ary mandray andraikitra, manana ny zo fototra amin'izay ampiasanao ny arenanao rehetra ao anatin'ny fahaizana miara-miasa amin'ny vahiny. Dia mirary tambaovao sambatra ho antsika malagasy rehetra ho an'ny 2024 izany a, mba hisokatra ny saintsika malagasy tsy vaky volo izany a, hijery akaiky izany a an'izay hoe Madagasikara ho an'ny malagasy. Ary na dia any am-piangonana ara dia tokony mba ampitsika izany a amin'ny hoe finoantsika zany ny hoe Madagasikara ho an'ny malagasy, ary asitrika ao anatin'ny sain'ny taranaka faramadimy izany izay hoe Madagasikara ho an'ny malagasy izay. Eny, fa na dia mandao an'i Madagasikara izy, natao hoe tsy hipetraka ao Madagasikara izy, dia tokony hipetraka amin'ny malagasy rehetra ny hoe Madagasikara an'ny malagasy. Ary ny tsirairay dia samy mahazo tombotsoa daholo amin'ny fiarahana miara-monina. Dia mamerina ihany zany ny firaro-tsoa ho an'ny taona 2024. Ary izay resako rehetra teo izay tsy misy
fireharehana ao anatin'ny fanetretena tanteraka no andefasako ny hafatra ho antsika malagasy tsy vaky volo. Veloma tompoko.